Tranga mampalahelo fantatra fa nodimandry i Frank Sylvain izay fantatry ny maro tamin'ny filalaovana Ilay horonan-tsary malagasy Andrebabe. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakana amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovy hatrany ny Abonneo amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo izay efa nahita isan'andro. Tsy ampela moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba hono namantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tena ko androandroany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny fodimandry ny Ilay Mpilalao sary mihetsika malagasy Andrebabe no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia ndaholo ho resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Raha ny trangan-javatra niseho tany amin'ny université Nantsiranana dia nisy andiana tanora maro izay fantatra amin'ilay hoe foros voakarama nanafika ny toeram-ponenan'ny mpianatra tany amin'ny université Nantsiranana tany. Tamin'iny herinandro iny mofo no tena nifamaofao ity resaka ity ary tena hita fa nahery vaika izany fifandonana teo amin'ny mpianatra sy ireo izay voalaza fa foros izay. Antony dia mbola maro ireo izay tsy mpianatra izay mbola mipetraka ao amin'ny campus ny mpianatra ka nasain'ny mpianatra niala tao mba ho mpianatra ihany sy no mipetraka ao ary nanome fehim-potoana hialan'izy ireo moa ireo mpianatra nefa nijanona foana izy ireo na dia efa teo aza izay fangatahan'ireo mpianatra ireo zay. Vokatra izay dia izao ny afara tamin'ny fanakaramana foros izay hanafika anireo mpianatra izay ka nafana ny fifandonana misy ny enana fohy ary misy ny naratra tao anatin'izany rehetra izany ary efa nandray ny andraikiny moa ny manam-pahefana sy ny mpitandro filaminana tany an-toerana tany mba handamina an'izay toedra raha mafana tao amin'ny université Nantsiranana izay. Efa maro ireo izay voatontonona anarana ao anatin'ity raha université Nantsiranana ity ary efa ao anatin'izay fanaovana fanadihadiana izay moa firotompo nandraikitra any an-toerana any manoloana an'izany rehetra izany satria misy aza amin'ireo mpampianatra izay voatonona anarana ao anatin'izao fanakaramana foros izay mba hanafika ny mpianatra tao anatin'ny université Nantsiranana izao hatrany. Misy ny tranomay ary misy ny entana simba tao anatin'izany rehetra izany fa efa nandray nandraikiny ihany koa ny sombam-bahoaka any an-toerana any izay nandrindra sy nandamina an'izany rehetra izany. Ambondromamy mbola nitohy ny tolona izay fitakina sora-bavety maro samihafa toy ny hoe miala be ny tanàna sy ny sefokotany izay tsy mila fitondrana irmara tsy ekena ny fivarotana tany matsabory izay manampatana ampy izay kolikoly sy ny maro hafa ho ireo mponina. Ireo no nentin'ireo vahoaka Ambondromamy izay nanome 80 ora ialany be ny tanàna ary hiamafy kokoa ny tolona ahorian'izay fehim-potoana nomen'izy ireo zay raha toa ka tsy manaiky miala ity farany. Midika izany fa tena leo tanteraka ny fitondrana irmara ihany koa ry zareo ao Ambondromamy ao amin'izao ankehitriny izao ary mila an'izay fiovana rafitra izay hirahiraina isan'andro vaky izay. Hoy profesora Jonara Tsimbazavy 13 taona aho vacataire tsy nety tafiditra mpampianatra teny amin'ny université. Misy anefa ny faux diplôme tafiditra ary mila jerena mihitsy ny diplôme sy ny fomba nahatafiditra azy teny amin'izay université izay. Refondation no tadiavina araky ny voalazany hatrany. Raha atao bango tokana izany izay tiany profesora Jonara Tsimbazavy ho lazaina izay dia mbola manjaka ihany ny kely tsy mba mamindro ary mbola manjaka ao anatin'izany ihany koa ny resaka kolikoly sy ny ketrano trano izay voatafiditra miasa mpanjakana izay. Mpifankatia nitsambikina teo amitetezan'ny ankadin-dratombo hita faty taorian'izay moa ireo mpifankatia izay nitsambikina ireo ary ilay vehivavy kosa dia mbola karohina ary mbola tsita. Nisy vehivavy sy lehilahy izay nitsambikina teo amitetezan'ny ankadin-dratombo efa maizina mony andro tamin'izany fotoana nitrangan'izany loza izany tamin'iny andro ny 3 novambra iny. Voalaza fa mpifankatia izy ireo hita faty taorian'izay moa ilay lehilahy raha toa ka mbola karohina kosa ilay vehivavy tao anatin'izany famonoan-tena tena mitetezana ankadin-dratombo izay hatrany. Mbola tsy fantatra mazava no anton'izay famonoan-tena izay fa ny zavatra hita sy tsapa dia ny olona mpifankatia ireto mety diso fanantenana na ihany koa misy zavatra mampalahelo azy ireo ka izay no ny afara tamin'izao famonoan-tena izao hatrany. Mahajanga takin'ireo mpampianatra sy mpanabe ny fialan'ny sefisisiko mahajanga faharoa sy ny forongony.
Ny roso tamin'ny fanakatonana ny birao fiasany Sefsisco Mahajanga faharoa ireo mpampianatra sy ny mpanabe izay manambara fa tsy mila anio Sefsisco io intsony izy ireo amin'izao fotoana izao. Nambarana ireto mpampianatra ireto sy ny mpanabe eo anivon'ny Sisco Mahajanga faharoa ireto fa voaray ny hafatra avy amin'ny ministry ny fanabeazam-pirenena ny amin'ny hiverenana ny mpampianatra hampianatra tamin'ny andron'ny latsinainy 3 novambra iny. Sangy ny ray feo izy ireo fa mbola mitohy ny fitokonana izay atao raha toa ka mbola tsy mivoaka ofisialy ny fampiatona na ny fanesorana ny Sefsisco io amin'ny asany izay voalazan'izy ireo fa sady mpandrindra ny toko TGV ao Mahajanga faharoa ao ity Sefsisco izay takin'izy ireo ny fialany ity hatrany. Mpandraharahany fonja manerana ny nosy indray efa niverina miasa izy ireo amin'izao ankehitriny izao. Niverina niasa izy ireo nanomboka tamin'ny andron'ny alatsinainy 3 novambra 2024. Mpandraharahany fonja manerana ny nosy nisokatra nanomboka izao araka izany ny fonja rehetra hoy ny sendika ny mpandraharahany fonja ao Madagasikara ao. Fanapahan-kevitra noraisina taorian'ny fampiresahana tamin'ny ministry ny fitsarana ny asabotsy talohan'izay mo izao antony nahatonga ny fanapahan-kevitra ny amin'ny fanohizana ny asan'ireo mpiandry ny fonja izay. Ao anatin'izany rehetra izany dia andao amin'izay ho resantsika ity tranga mampalahelo izay nahazo ny namana izay mpilalao sarimihetsika malagasy ity. Fantatra mantsy fa nodimandry i Frank Sylvain izay fantatry ny maro amin'ny filalaovana Ilay horanan-tsary malagasy Andrebabe. Misaona araka izany tontolon'ny sarimihetsika malagasy amin'izao fotoana izao noho nity fodimandry ny olona malaza ny Madagasikara izay mpilalao sarimihetsika malagasy ity. Namalifaly ary nahavarinany be sy ny maro moa izy tao anatin'izay filalaovan'ny horanan-tsary Andrebabe izay ary efa ela moa izay horanan-tsary Andrebabe izay no nalaza ary tena hainy tokoa no nilalao tao anatin'izany rehetra izany. Fa io moa zany ny olombelona dia toy ny volovarin'Andriamanitra rehefa tonga ny fotoana izay hijonjany azy dia tsy maintsy mandeha ary tsy misy afaka miady amin'ny fahafatesana izany fa izay moa no nandaharany azy ambony ao ny lalam-piainan'ny zanak'olombelona ka tsy maintsy mionona amin'izany isika rehetra ao anatin'izao fahalasana ny Frank Sylvain izao ary dia mirary finoana feno ho an'ny fianakaviana manamanjo amin'izao fahalasana ny ity mpilalao sarimihetsika malagasy ity ary mirary finoana feno ihany koa ho an'ireo ekipa ny sarimihetsika malagasy rehetra amin'izao fotoana izao izay mandalo fotoan-tsarotra ao anatin'izay fisaonana izay noho ny fahalasana nyity mpilalao sarimihetsika malagasy ity. Tombon-dalana ny azy ary mankahery an'ireo vady aman-janany sy ny maro hafa. Izay no masaka azo naroso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misoratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dindro ny milike ny videontsika ary tsy voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahito isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.